Vahao manamotsana ny tanjaky ny fahavalo, manamotsana ny tanjaky ny fahavalo. Vahao eto amin'ny mongo tendrefa nambojana na itsika ato ambany rihana na ny any ambony rihana na ny atsy amin'ny trano saly atsy andrefana ao amin'ny over filao andrefana na itsika ato amin'ny trano vaovao mba miaraka manao aleloia mafy azavady hoe miarabatsika tia tokantrano agny ko satria ity toroteny androany ity dia mivantana amin'ny fahita lavitra ao amin'ny Amitié TV arabainy no zay manaraka an'izany mivantana ihany koa asina aleloia mafy andra lasana bavy ary miarabatsika sampam-piangonana rehetra trano fivavahana vaony oloko ento Antananarivo eto Antananarivo sy ny manodidina mandray mivantana ihany koa satria tsy eto amin'ny mongote ihany no mandray mivantana an'ity toroteny ity fa itsika any Amboditsiry, Samafy, Besarety, manerana n'Antananarivo hatrany ambanivohitra any dia mandray mivantana ity toroteny ity androany. Halleluja. Ny lohatenin'ity toroteny ity izay efa nambarako tamin'ny fahita lavitra dia ny hoe Andriamanitra manokatra varavarana ho amin'ny anjaranao. Andriamanitra manokatra varavarana ho amin'ny anjaranao. Teneno amin'izay ny eo anilanao. Andriamanitra manokatra varavarana ho amin'ny anjaranao. Amen na ve. Ndao maki ny tenin'ny tompontsika. Salamo fa 7:30 amby zato. Salamo fa 7:30 amby zato. Andininy fa 9:40. Toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny masonao efa nahita na dia fony tsy mbola ary fady azaho. Voasoratra eo amin'ny bokinao avokoa ny andro voatendry. Halleluja. Fony tsy mbola nisy na dia ray akory azy. Voasoratra teo amin'ny bokinao avokoa ny andro voatendry. Ahoana hony? Voasoratra teo amin'ny bokinao avokoa ninona? Ny andro voatendry. Jeremia 7:20. Jeremia 7:20 andininy faraky amby folo. Toy izao mivaky ny teny. Fa izao mahalala ny hevitra heverako anareo Jehova dia hevitra tonga fiadanana fatsiloza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Fa izao mahalala ny hevitra heverako anareo Jehova dia hevitra tonga fiadanana fatsiloza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Efesianina 4. Efesianina 4. Andininy fa 10. Andininy fa 10. Fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy. Fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra raha teo mba handehanantsika eo aminy. Voaforona tao amin'ny Jesosy Kristy itsika mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra raha teo mba handehanantsika eo aminy. Farany ato amin'ny Apokalipsy 3. Apokalipsy 3. Andininy fa 7 sy ny fa 9. Ary soraty eo amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Filadelfia. Izao no nolazainy ilay masina, izay marina, izay manana ny fanalahidin'i Davida, izay mamoka tsisy manidy, ary manidy ka tsisy mamoho. Fantatro ny asanao. Iny ro efa nasiako varavarana mivoy eo anatrehanao
ka tsy misy maharindrina azy. Halleloia. Fantatro ny asanao, indro efa nasiko varavarana mivoy eo anatrenao ka tsy misy maharindrina azy, fa manana herikely ihany ianao ka nitandrina ny teniko ary tsy mba nandany anarako. Ataovy alleloia mafiralasena vafimalala. Eno izao fanazavako izao. Ny programme n'Andriamanitra ho amintsika dia ho averiko mandrakariva ihany. Fa ny planin'Andriamanitra voalohany ho asoanao dia ny hitondra antsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Andovatsika ilay fiainana mandrakizay. Ataovy amaininy zany. Izany no planin'Andriamanitra. Ianao, ny vadinao, ny zanakao, ny ray aman-dreninao, fianakavianao rehetra, ary amin'ny alalanao dia ho voavonjy ireny fianakaviana rehetrarehetra raha lasena bava. Ho tonga ao amin'ny fiainana mandrakizay ireny fianakaviana rehetra ireny. Ny planin'Andriamanitra voalohany, ny planin'Andriamanitra voalohany raha voanovonjen'Andriamanitra isika dia zao ny teniny ao amin'ny asan'ny apôstôly 9:20, minoan Jesosy Kristy tompo dia ahoana? Ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Andriamanitra rehefa namonjy antsika dia zao, tsy ianao ihany ny tian'Andriamanitra ho vonjena, tsy mivadinao ihany, fa ny Baiboly dia milaza fa rehefa hamonjy ianao Andriamanitra, raha mino ianao dia ho vonjena ianao, ny vadinao, ny ankohonanao, fianakavianao rehetra dia ho vonjena amin'ny alalanao. Ataovy amainina mafy zany. Za dia zao, za pastera Hertina Randriary Malala, za dia tsy manaiky mihitsy fa ny any havako rehetra tsy maintsy voavonjy daholo, ny any fianakaviako rehetra tsy maintsy voavonjy daholo. Za tsy manaiky an'izany. Ny any havako tsy ariko zany. Teneniny eo anilanao, ny any havako tsy ariko zany hoe. Amen sa tsy amen? Ny any havako tsy maintsy miara voavonjy miaraka amiko makany amin'ny fiainana mandrakizay. Na ny fianakaviako eto Antananarivo, na ny fianakaviako any ambanivohitra, na ny fianakaviako any amin'ny faritany, na ny fianakaviako any ampitan-dranomasina, ny any havako miara voavonjy amiko ny havako raha latsaina Bavamalala. Ny any fivavahako, fivavahana tsy manary havana. Halleluia. Teneniny eo anilanao ny atsika le fivavahana tsy manary havana hoe. Raha latsaina Bavamalala, aza titena ary aza manaky. Io raha vavinao zay miady aminao io mihitsy, io anadanao miady aminao io mihitsy, io raha fozanao miady aminao io mihitsy, aza hozoniny izy verany amin'ny afo be. Eto mambavaka izy mba miara voavonjy aminao andova amin'ny fiainana mandrakizay. Aza hozoniny izy ho very. Fa ianao no ataon'Andriamanitra fitaovana amonjy azy raha lasena Bavamalala. Ny ady lazaiko anao omaly zay, maly namonjy mariazy tany ambanivohitra ny tenako, niaraka fianakaviana namonjy mariazy. Dia zao zava-misy eny raha marina ataoko hoe tsy de zava-dehibe amiko le hoe hamonjy an'le mariazy ihany. Tsy tena zava-dehibe le hoe misy fianakaviana zanaky ny kozinana natao mariazy. Tsy de le hoe hinakanina no nalehako tany, tsy eo koa le hoe isehoseho, fa ny zava-dehibe tamiko dia zao ho any aho, andeha hitory teny any an-tanin-drazana any aho, hitory teny amin'ireo havako sy fianakaviako ireo aho, mba hamonjen'Andriamanitra an'ireo. Ataovy amen. Zany any atao poko raha lasena Bavamalala, zany any atao anatin'ny foko. Ny any ny havako tsy maintsy voavonjy. Ary izy nyresy lahatra zany teniko zany fa ny havako koa tsy maintsy voavonjy. Asandrato ny tananao azafady. Avere zao Jesosy ato, za mivavaky eto anatrenao, tsy ho anay irery any, fa ho an'ny mpiray-tapo amiko, ho an'ny ray aman-dreniko, ho an'ny ankohonako, ny fianakaviako, tsy misy ho very na dia iray azy, ny fianakaviako na avy amiko
na avy amin'ny fianakaviany vadiko, na avy amin'ny rafozana, na avy amin'ny havana rehetra, na avy eto Antananarivo, na any faritany, mivavaka Jesosy, amonjenao ny fianakaviako, amonjenao ny havako, ho tafiditra ao amin'ny fanjakanao, ho tafiditra ao amin'ny fanjakanao, ho tafiditra ao amin'ny fanjakanao. Jesosy a, tsy maintsy voavonjy ny havako rehetra, tsy maintsy voavonjy, tsy azony devolosakanana ny fianakaviako, tsy maintsy voavonjy amin'ny anaran Jesosy. Ataovy amainina mafy raha latsana mafy, averenao amainina mafy hoe halleluja. Isaky ny mivavaka ianao, mivavah foana ho an'ny havanao mba hamonjen'Andriamanitra azy. Raha efa manambady ianao dia eto mambavaka ny fianakaviam-badinao mba ho vonjen'Andriamanitra. Fa izany no anisan'ny nananganan'Andriamanitra anao, no vonjeny ianao, tsy ho anao irery ihany fa hamonjy ny havanao ihany koa. Ny tanjona ry havana malala dia tsotra ihany aho, tsy eto amin'ny fiangonana. Andriamanitra tsy mitonanao ho mambo raha amin'ny fiangonana. Andriamanitra tsy mitonanao ho mambo raha ao anatina fikambanana. Fa Andriamanitra dia nitonanao sy ny havanao ho tafiditra mambo raha ny fanjakan'Andriamanitra, ary tsy hisy ho very na dia iray ary. Ary ahoana hoe tsy hisy ho very na dia iray azy. Zava-dehibe ngery havan'izany hoe ianao sy mivadinao eo any an-danitra, ifamihany ery nareo telo mianaka hoe ho tonga soma tsara ihany. Toy izay sanatry mivava ifanenary amin'ny afo be, dia hiteny ny zanaka hoe dada koa nga lasa ty, hitsanatry ahita ifankahita amin'ny rafozanao amin'ny afo be, ahita amin'ny piraita-poanao miaraka ao anatin'ny fijaliana amin'ny rehatra afo mandrakizay. Sanatriany izany, sanatriany izany. Fa izany no mitranga ho an'ny olona mpiverin-dalana, ho an'ny olona tsy mety mivavaka, ho an'ny olona tsy mety manompo an'Andriamanitra, ho an'ny olona miavonavona, ho an'ny olona tsy miraramin'Andriamanitra amin'ny androm-pahavelomany, dia tsy maintsy hifanena ao amin'ny fahaverezana mandrakizay ao anaty afo be eo. Izany ny olona tsy mety mihino an'Andriamanitra. Za dia tena faly raha lasaina bavy ho anareo izay ho atao batisa amin'ny farany volana ho avy zao. Hoy ny voalaza amin'ny Baiboly, tany mafy izay anananao mba tsy hisaka ny sady-boninahitra. Mifalia ianao izay ho atao batisa amin'ny 30 septambra ho avy izao, fa misokatra ho anao ny varavaran'ny lanitra sy ny fiainana mandrakizay. Ny Baiboly manko dia milaza fa izay mino sy atao batisa no ho vonjena. Mifalia ianao izay ho atao batisa amin'ny farany volana ho avy zao. Za dia milaza aminao, na sanatria azy ianao ho faty alohan'io 30 septambra io, aza matahotra fa efa voasoratra any an-danitra ny anaranao, satria efa nanao fanapahan-kevitra ianao, nandray fanapahan-kevitra ianao anompo an'Andriamanitra. Za dia mampahery anareo izay ho atao batisa amin'io fotoana io. Mety andalo hoady ianao alohan'io, andalo fanenjeny ianao mialohan'io, mety ho ahilikiliky ny fianakaviana ianao satria ho atao batisa. Fa za dia mampahery anao, aza mijery an'izany, aza miraraha an'izany, mpanjilo ny fiainana mandrakizay, mpanjilo ny fiainana mandrakizay. Dia arosy ny tongotrao, atsotray ny tananao, voninandray anao Andriamanitra. Ianao tsy maintsy voavonjy raha lasaina bavy malala. Reo havanao izay manenjika anao reo, ireo havanao izay miady aminao reo satria iroso amin'ny batisa ianao, ireo havanao izay makahala anao reo, dia hiara hiazakazaka anaraka ny dianao, hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra eo latsena bavy. Amen. Mino an'izany ve ianao? Mampahery ianao izay ho atao batisa. Tsy moramora ny zavatra ho ataon'ny Satana ao anatin'io 3 herinandro melohan'io batisa io. Anakana anao izy, anelingelina anao izy, nefa mampanantena anao aho,
ampandraisanao hatramin'ny farany ihany koa jesosy raha lasaina vavy noho izany tandremo tsara ny fanapaha-kevitra tandremo ny fanapaha-kevitra fa ny devoly hiezaka mingananao fa rehefa niroso tsy niroso ianao anaraka ny hevitry ny fiangonana tsy niroso ianao anaraka amin'ny paster eritiny fa miroso ianao anaraka ny diany jesosy hatramin'ny farany za mampahery ianao zay mbola misalasala amin'izany batisa ny fibebahana izany tapao ny hevitra raha lasaina vavy tapao ny hevitra hisaraka amin'ny fahotana tapao ny hevitra hisaraka amin'ny adalana tapao ny hevitra hisaraka amin'ny demoni hisaraka amin'ny satana dia tapao ny hevitra na ino kidona na ino kiantra anaraka anao a jesosy tsy hiemitra intsony hatramin'ny farany tsy hiala aminao ahy ianao izay misalasala tapao ny hevitra tsy fatatrao nitoy any eo ambadika 30 septembre io tsy fatatrao nitoyany hoe inona no iseho ambadika ny 30 septembre ny ao alohany io ny efa nisoritan'Andriamanitra ao anao dia ianao an'olo tena ao an'Andriamanitra aza miavinavina aza misalasala za miantso anao mbola mafisiko ihany raha miresaka batisitsika dia tsisy idiran'ny fiangonana amin'izany ianao aza mieritreritra hoe atao batisa ianao dia misy idiran'ny paster eritina zany idiranao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany fanapaha-kevitra ao eo anatrihan'Andriamanitra izany mirary raha mirary tsy ho tara fandraisana fanapaha-kevitra ianao raha lasaina vavy amen na satsy amen ho tahin'Andriamanitra ny ianao halleloia fa mialohany idirantsika any amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia faly milaza aminao fa misy anjara efa nosoritan'Andriamanitra ao anao olay salamo fa 7:30 ny vakitsika tao zao nivaky ny teny eo amin'ny 9:40 izy teo voasoratra teo amin'ny bokinao avokoa ny andro voatendry averiko voasoratra eo amin'ny bokinao avokoa ninona ozy izy ny andro voatendry raha lasaina vavy malala efa misy anjara ao izay notendren'Andriamanitra ho anao ary efa nosoritan'Andriamanitra mbola tsy teraka akory ianao dia efa voasoratra ny anjaranao ao amin'Andriamanitra ao raha lasaina vavy malala ary faly amilaza aminao ao anatin'ity fampianarana zay ho raisinao androany ity no andraisanao anokafan'Andriamanitra varavarana hidiranao amin'izay anjaranao zay androany Andriamanitra dia alokatra varavarana eo anoloanao hidiranao amin'izany anjaranao zany raha lasaina vavy averiko indray mandeha tsy ianao ny anokatra varavarana fa Andriamanitra no anokatra varavarana hidiranao eo amin'ny anjara nosoritan'Andriamanitra anao halleloia hoy izy tao amin'ny apokalipsy ny vakitsika te 7 ino rehefa nasiko varavarana mivoy eo anoloanao ka tsy misy maharindrina izany amin'ny anarany Jesosy nilazako anao hosokafan'Andriamanitra androany ny varavarana hidiranao eo amin'ny anjaranao hosokafan'Andriamanitra ny varavarana hidiranao eo amin'ny anjaranao misy anjaranao amin'Andriamanitra misy anjara efa notendren'Andriamanitra ao anao tenenao zay ny eo anilanao efa misy anjara notenen'Andriamanitra ao anao notendren'Andriamanitra ao anao amen ino rozy izy efa nasiko varavarana mivoy eo anoloanao ka tsy misy maharindrina izany nasiko inona ozy izy hoe nasina inona hoe dia ahoana ny toyany tsisy maharindrina zany amin'ny anaran Jesosy raisoanao ty faminany ity hosokafan'Andriamanitra ny varavarana eo anoloanao ary tsisy afaka nidy an'izany tsy misy afaka nidy an'izany tsisy afaka nidy an'izany amen alleluia betsaka amin'ny olona no
efa naray fampianarana na ray faminanina ny amin'ny destinéany ny amin'ny anjarany maro aminareo reo ny efa mahalala ny anjara efa nosoritan'Andriamanitra ao anao satria efa naretory teny teto foana ianao misy tanora ao mbola tsy manambady fa efa voaray anao tao anaty toriteny tamin'ny herintaona tamin'ny roa taona tamin'ny enim-bolana ny toriteny teto hoe efa any ny anjaranao efa any ny anjaranao alleloia misy aminareo efa naretory teny teto fa ianao tsy maintsy hiteraka ary efa niraisinao tamin'ny amainina ireny rehetrarehetra ireny misy aminareo efa naretory teny teto fa ianao tsy maintsy anaganan'Andriamanitra trano ary men'Andriamanitra zavatra irinao eto amin'ity zao tontolo zao. Alleluia. Ianonareo tsara betsaka mipino ny efa mahalala ny anjarany fatany tsara hoe ao ny anjarany fatany tsara hoe tsy mandainga Andriamanitra fatany tsara hoe ain'Andriamanitra ny manatanteraka n'io zavatra io afatany zany fa ny tsy fantatry ny mpino dia zao ahoana ny lalana tongavanao fatany tsara ny toriteny eto mahatonga anao manao amainina sy alleluia io dia fantatrao fa miendrika ao anao reny valimbavaka ireny miendrika ao anao reny anjara ireny miendrika ao anao zavatra anankiray io zany no mahatonga anao manao amainina sa tsy amainina zany fa eo no olana tsy fantatry ny mpino indray hoe inona ny parcours aizany ny lalana afahako mitsofoka amin'izany anjarako zany mahafinaritra na amin'ny tantarany Josefa Davida dia tsy mety lany amamina mihitsy ry havana 120 zay nitory an'io tantarany Davida sy Josefa io fa tsy mety mahatsatso ohatra amin'ny androany ary ianao koa angamba efa 120 na re an'io tantara io fa tsy mety mahatsatso i Davida indray andro rehefa mamaky tsika any amin'ny Samuel voalohany toko fa 7 angamba zay na fa 7 dia nirahan'Andriamanitra Samuel ampaminany andany ianao makany amin'ny Jesse Betlehemitra fa misy zanany ao efa nolaviko izy izy Andriamanitra i Saul efa nolaviko Saul mpanjaka fa misy lehilahy ao amin'ny zanaka Jesse andana hosory izy ho mpanjaka ny Israely halleluia la Samuela nakany amin'ny Jesse tonga tao amin'ny Jesse izy dia ozy izy misy zanaka ao ato izy eto ty daholo ny zanaka ao rehetra fa misy am'ireo ray am'ireo zanaka ao reo hosorana ho mpanjaka ny Israely halleluia iza ny anarany io zanany io Davida natsony Davida avy any ampiandrasan'ondry dia nosorana nampidinina ny menaka dia nosorona nanendry anao Jehova ho mpanjaka ny Israely halleluia dia voaray any ositra fa amin'ny fomba ahoana nefa zay ny fanontaniana amin'ny fomba ahoana nefa voaray any ositra i Saul mbola ny fitondram-panjakana i Saul mitantana fanjakana nefa izy eto nosorana fa ho lasa mpanjaka fanontaniana mipetraka dia hoe amin'ny fomba ahoana nefa no tendren'Andriamanitra izy ho lasa mpanjaka izy nefa mpiandrondry amin'ny fomba ahoana ny akarany eo te ilaza aminao tsy anjarany Davida ny mampiakatra ny tenany eo fa Andriamanitra manokatra ny varavarana eo anoloany akarany eo Andriamanitra ny manokatra ny varavarana rehetra iakarany eo ataovy alleluia mafy zany i Josefa dia nomen'Andriamanitra vision fa ny ralahany ekohaka eo anatrehany ny ray aman-dreniny sy ny ralahany ekohaka eo anatrehany ny veriny indroa mihitsy ny nofony Josefa fa ny fianakaviany ekohaka eo anatrehany amin'ny fomba ahoana nefa amin'ny fomba ahoana nefa
tsy nampahafatary zavatra anankiray ny nampahafantarin'Andriamanitra tamin'i Josefa dia ny hoe ho tanteraka io, fa tsy nampahafantarin'Andriamanitra ny Josefa ny lalana tanteraka azy. Zavatra anankiray ny fantatra Davida ho lasa mpanjaka izy, fa ny lalana idirany amin'izany tsy nampahafantarin'Andriamanitra azy. Te ilaza aminao aho, zavatra anankiray ny nampahafantarin'Andriamanitra anao, ianao tsy maintsy ho tafavoaka, ianao tsy maintsy tafita, ianao tsy maintsy misandratra. Misy anjaranao raha lasa ara-pavy malala, misy anjaranao ao, misy anjaranao ao, maherezy anao, misy anjaranao ao. Kanefany misy fotoana tsy ho ampahafantarin'Andriamanitra anao ny lalana tongavanao ao. Ozy ianao hoe amin'ny fomba hoana avita trano 3 étage, ny trano koa ratsy amin'ny trano sachet, ny varavaran'ny tranonay mitongilana fa tsy isan-kerinandro. Amin'ny fomba hoana rehefa voaray ianao ny teny, rehefa voaray ianao ny ositra, dia Andriamanitra no nokatra ny varavarana eo anoloanao, Andriamanitra no nokatra ny varavarana eo anoloanao. Tsy anjaranao ny manokatra ny varavarana, fa hoy izy indro efa nasiky varavarana misokatra eo anoloanao, ary tsy misy maharindrina iza. Ataovy aleloia. I Abrahama, ianao enge, i Abrahama dia nampahafantarin'Andriamanitra miala amin'ny taninao, amin'ny tranony rainao, eo amin'ny taniny havanao, mandehana any amin'ny tany zay asehoko anao. Fa izao ry Abrahama, ahatonga anao ho firenena lehibe. Zay le vision, zay le anjara ahatonga anao inona hony? Zay ny anjaran'ny Abrahama. Hitanao aho, alehibe ny anaranao aho, ary ho fitahina tokoa ianao ry Abrahama. Omeko anao ny tany Kanana rehetrarehetra, omeko zanaka ianao, omeko anao ny arena sy ny voninahitra, fa miparaingo sy ny fanontaniana mipetraka amin'ny fomba hoana nefa, amin'ny fomba hoana nefa. Andriamanitra dia zao manome anao ny anjaranao, fa tsy ampahafantariny anao ny lalana hidiranao ao. Izy no manokatra ny lalana hidiranao raha lasa napafimana. Tsy asanao ny manokatra varavarana, fa asan'Andriamanitra. Halleluia. Nampanantena azy Andriamanitra, nampanantena ny Abrahama, omeko anao ny tany Kanana, alehibe ny anaranao aho, ho fitahina tokoa ianao, hiteraka ianao. Izy nefa amin'ny 570 taona nomen'Andriamanitra azy ny vision, nomen'Andriamanitra azy ny anjarany, fa tsy nomen'Andriamanitra azy ny lalana hidiranao. Tsy naseho an'Andriamanitra azy. Zao ny nambarany eo amin'ny Jeremia 7:20 vakitsika teo, izao manana hevitra heverako anao, dia hevitra atonga fiadanana, fa tsy loza, mba hanome anao fanantenana ny amin'ny farany. Ianao izao misy zavatra tsy ho takatrao mihitsy ny amin'ny lalana hitondran'Andriamanitra. Ampahafantariny ianao fa ianao hisandratra, ho ampahafantariny ianao fa omeny an'ity ianao, ampahafantariny ianao ny anjaranao, fa tsy ampahafantariny ianao ny lalana hidiranao. Izy no anokatra ny varavarana io. Teneniny eo anilanao, izy no anokatra ny varavarana io. Ianao nareo, ary zany no mahatonga mpivavaka matahotra, izany no mahatonga mpivavaka tena sahiran-tsaina ary matahotra. Satria nahoana no mahatonga azy matahotra? Satria nomen'Andriamanitra azy ilay destiné, fa tsy naseho an'Andriamanitra azy ny lalana izoranao. Nosorany Davida ho mpanjaka, fa amin'ny fomba hoana ny ekarany eo, amin'ny fomba hoana, amin'ny fomba hoana, zay ny le fanontaniana. Nosorana fotsiny izy dia lasa miverina ny androndro. Ianao nareo zao, nisy fotoana ianao teto na eny toroteny, fa ho sitrany ianao,
nisy fotoana ianao na entoroteny fa ianao dia ho asandratr'Andriamanitra mihoatra no fianakavianao rehetra. Misy fotoana ianao ato na entoroteny fa ianao dia ho lasa lavitra ianao sy ny taranakao. Misy fotoana ianao na entoroteny teto fa ny miliara ho tongany aminao. Dia misy fotoana ianao matahotra. Ahoana no fomba hatateraka an'izany eo amiko? Ny fidilam-bola ko ary mbola 300 isaky ny anona no azoko zara ramazo 3 arivo isan'andro amin'ny fomba ahoana ny hatateraka an'izany? Faly milaza aminao. Isy varavarana hosokafan'Andriamanitra raha latsena papimala. Ahoana hoe azafady? Amen sa tsy amen? Amen sa tsy amen? Ino nareo? Davida dia nanokafan'Andriamanitra varavarana anankiroa. Varavarana firy hoe? Tsy voatery varavarana ray no hisokatra eo anoloanao. Mety ho varavarana roa, mety ho varavarana telo, mety ho varavarana valo. Fa zao ihany Andriamanitra nanokatra ny varavarana rehetra eo anoloanao. Amen sa tsy amen? Ndao ny hijery ny tantaran'i David tsika. Zay lazakeo ty tantaran'i David ty re olona 120 ny efa nitory an'io. Ary 120 koa ianao ny efa niainao an'io. Fa ohatran'ny tsy maka leo za aloha mbola tsy leo hatramin'ny androany. Jerenareo ane ny varavarana voalohany nosokafan'Andriamanitra. Ho an'i David atao amin'ny Samuel voalohany 7:20. Andininy 2:30. Ary hoy Davida tamin'ny Saoly, aoka tsy ho ketraka amin'le io ny fon'ny olona, fa ny mpanomponao andeha hiady amin'ny Filistina. Aoka tsy hiketraka amin'ny Filistina io Goliata io fon'ny olona, fa ahoana hoy Davida? Ny mpanomponao andeha anininy hiady amin'ny Filistina io. Za Davida kely ty andeha hiady amin'ny Filistina io, hiady amin'ny Goliata io. Ianao nareo tsara, io ny varavarana voalohany nosokafan'Andriamanitra ho an'i Davida mba ahafahany hidirana ao am-palais. Ataovy aleluia mafy sa andralatsana mafy. Io ny varavarana voalohany. Io adiny tamin'ny Goliata io. Teneniny eo anilanao, io adiny tamin'ny Goliata io ny varavarana voalohany hoe. Alléluia! Alléluia! Io no varavarana voalohany nosokafan'Andriamanitra ho an'i Davida mba hanitsahany ao am-palais. Alléluia, alléluia, alléluia! Tao anatin'ny ady. Davida tsy matakatra na inona fa Andriamanitra matakatra ny zavatra rehetrarehetra. Ataoko mifandona amin'ny Goliata ianao ry Davida mba hisokafany lalana hanitsahana ao am-palais. Alléluia! Tafiry sy Davida. Tafiry sy Davida. Zay ny lalana voalohany. Lalana faharoa dia zao, ndao vakitsika tamin'ny Samuel voalohany 2:20. Satria nisy fotoana Davida rehefa mipetraka tao amin'ny Saoly dia nisy fotoana nenjehan'ny Saoly. Nisy fotoana nanina hoe novonoiny Saoly, andeha ho vonoiny Saoly. Fa izao mbola nanokatra varavarana ray faharoa ray Andriamanitra ho an'i Davida. Samuel voalohany 2:20. Andininy voalohany sy faharoa. Ary Davida niala teo ka nandositra nakany amin'ny zoiny Adolama. Ary noho nanrehan'izany ny rahalahany sy ny mpianakavindrainy dia nidina tany amin'ireo. Ary izay mahantra rehetra sy izay mpitrosa rehetra ary izay manana alahelo am-po rehetra dia nivory tao aminy.
ary davida no tonga mpife azy ka dia tonga tokony ho enjatolahy no tao aminy. Halleloja. Io ny varavarana faharosokafan'Andriamanitra ho an'i Davida. Jerenareo angely tantara e. Nisy fotoana Davida efa tsara plasy tao amin'ny Saoly. Nisy fotoana efa nomeny Saoly mpanjaka azy ny zanany vavy ho vadiny Davida. Ninakanina tsara Davida tao, ny sakafo tsara, efa tao amin'ny palais, natoro tsara, niaraka tamin'ny mpanjaka. Fa nisy fotoana ny mpanjaka indray nanenjika azy. Lasa izy nandositra. Dia niery izy tao amina zohy anankiray, niafina tao amina zohy anankiray. Dia rehefa rehan'ny havany, rehan'ny fianakaviany rahalahy sy ny anabaviny. Fa any Davida dia nakany daholo ny fianakaviany rehetra. Halleloja. Tsy ny fianakaviany ihany no tonga tao, fa ireo mahantra, ireo mpitsosa, ireo be problema, ireo manana olana. Halleloja. Dia Davida ny tonga mpife azy, zany hoe Davida ny mpanjakany. Halleloja. Niainga tao Davida ny nanjaka. Olona manahoana mba nanjakany Davida? Olona mahantra, olona mpitsosa, bokany mpitsosa, olona fadira lovana miaraka amin'ny fianakaviany. Dia i Davida no mpife azy. Eo ny varavarana faro. Izy efa lasa nandositra, niala teo amin'ny fianakaviany, niala teo amin'ny mpanjaka. Izy efa tsara plasy teo. Dia lasa nandositra. Dia lasa lehibe an'ny olona mahantra. Davida tsy mahalala ninina hoe inona ary ataoko ty. Fa Andriamanitra efa nalala. Miainga eto amin'izay ny tantara hozy izy Andriamanitra. Miainga eto amin'izay ny tantara hoy Andriamanitra. Amin'ity varavarana faharoa ty hoy Andriamanitra no hipetrahanao amin'izay eo amin'ny seza fiandrianana. Ataovy alleluia. Ataovy alleluia. Jerenareo tsara tantaran'i Davida. Ambaran'ny Baiboly, i Davida nafaty an'i Goliata. Nanina hoe Davida? Antanenareo matanjaka zany sa tsy matanjaka? Matanjaka Davida. Nofosana. Piady izy. Eritrereto izy miady amin'ny liona. Resiny liona sa tsy resiny? Matiny sa tsy matiny? Misy ozatra zany. Misy kabary zany. Mety kely izy fa matanjaka. Ary zao no tenin'ny olona. I Goliata dia natahorany Saoly. Natahorany miaramilan'ny Israely rehetra Goliata. Fa iza ihany narehetra azy? Davida. Ary ozy izy ny olona. I Saoly nafaty arivoarivo, fa i Davida nafaty alinalina. Zany hoe Davida tadidio fa matanjaka. Zao anefany. Nisy fotoana izy nitorohan'ny Saoly tamin'ny lefony. Tadidinareo ve zay tantara zay? Nitorohan'ny Saoly mpanjaka tamin'ny lefony. Antanenao namaly izy sa tsy namaly? Raha nanao ale légitime défense izy. Ainareo ntika zany légitime défense zany? Fiarovateny zany. Raha niaro teny izy ka namely an'i Saoly, voan'ny Saoly sa tsy voany? Resiny sa tsy resiny? Raha nasiny Saoly matiny sa tsy matiny? Fa tsy nanao an'izany. Tsy izy nanokatra varavarana ho azy. Zao ihany lasa izy nandositra. Dia hoy izy hoe Tompo, ianao ihany ny afaka manokatra ny lalana rehetrarehetra. Antanenao ahy. Raha nanao fanongana mpanjakany Davida teo, satria ny olona rehetra efa nanaiky an'i Davida daholo. Nanaiky an'i zandry kely, Davida ny resaka eto. Nanaiky an'i Davida daholo, nanina hoe? Ozy ny olona hoe Davida nafaty firy. Iza ny narahan'ny olona bebe kokoa? I Saoly sa Davida? Iza ny be mpanaraka kokoa, Saoly sa Davida? Davida be mpanaraka kokoa. Ary nanao coup d'état Davida tamin'izany, vita sa tsy vita? Vita ny namono an'i Saoly dia niraisy ny fanjakana. Fa tsy nanokatra varavarana ho an'ny tenany izy. Alao Andriamanitra ihany.
aleo Andriamanitra ihany no anokatra ny varavarana eo an'leo koa Davida. Ataovy aleloia mafy zany. Miala izy tena aleo ny lasa nandositra. Izy nandeha nandositra iny nisy fotoana niafina tao anaty aram-bato anankiray izy, tao anaty zohy anankiray izy, efa niafina tao dia nitsofoka tao koa izy, nitsofoka tao koa Saoly. Izy Saoly anefa maninona manenjika azy, izy enjehan'ny Saoly iny no niafina tao, dia i Saoly tsy nahalala nin'inona, natoritory tao Saoly nakaina dia niesony. Raha olona hafahafa zany dia tonga dia nitsobarany tamin'ny lefina dia vita ny tantara, dia niraisany fanjakana. Tsy nanao an'izany Davida. Zao ihany ny fatany, raha Andriamanitra ny manokatra ny varavarana eo an'loko dia tsy misy maharindrina an'izany mandrakizay. Ataovy aleloia mafy zany. Ienonao raha lasaina vavy malala itiafa raha itiaka. Misy anjaranao amin'Andriamanitra, misy anjaranao amin'Andriamanitra, ary ny anjaranao efa voatokanao anao raha lasaina vavy. Fa ny fomba atongavanao any androany alakamisy, androany asabotsy fahavalo ny volana septambra, osokafan'Andriamanitra eo anoloana ny varavarana. Ataovy aleloia mafy zany. Eno inge tsy Davida niezaka nanokatra ny lalana, fa Andriamanitra nanokatra ny lalana. Nisy fotoana fanoroany Saoly mbola nanenjika ny Davida ihany, dia mbola azony Davida niafina tao anjohy ihany koa. Azafady resy tory daholo ny mpiambina azy rehetra, ny andro amin'io alina dia resy tory daholo. Dia i Saoly koa resy tory tao anaty sarety, saika nasiny Davida indray mandeha, fa ozy Davida oka ihany. Allo ihany Andriamanitra no anokatra ny varavarana. Enonareo raha lasaina vavy malala, eno zao fampianarana zao. Za mampahery anareo, zay rehetra nampanantenan'Andriamanitra fa ho anjaranao dia ho tanterahany aminao zany amin'ny anarany Jesosy. Halleluja. Na tsy fantatrao ary hoe ahoana ny lalana hidiranao ao dia mifalira lasaina vavy malala, fa ny varavarana tsy maintsy misokatra hidiranao ao. Ny varavarana tsy maintsy misokatra hidiranao. Andriamanitra no anokatra azy, Andriamanitra no anokatra azy. I Davida tsy niezaka hoe izy nanokatra ny varavarana, niandry an'Andriamanitra foana izy. Zany natonga azy tsy namaly faty an'i Saoly, na nisy fotoana azy tratrany tena point sûr hoe eto namelezako an'i Saoly, tsy namely izy. Allo ihany Andriamanitra ozy izy no amono azy. Halleluja, halleluja. Raha lasaina vavy malala, rehefa avy eo anoro anao ary ampianatra anao, inona no ataonao? Inona no ataonao? Fa aza maka ny toeran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao io, izay nambaran'Andriamanitra ho tanteraha. Ary izy no nilaza fa ny atongavanao amin'io anjaranao io dia hosokafan'ny varavarana, ary tsisy nizafaka nidy an'izany mandrakizay. Jerenareo nge Josefa, zay nazaka hoe ty tantaran'i Josefa sy Davida ty tsy mety lany amamina mihitsy. Jerenareo nge tantaran'i Josefa, nomen'Andriamanitra ny Josefa ny anjarany, fa ny rahalahanao ekoaka eo anatrenao. Fianakavianao ekoaka eo anatrenao. Amin'ny fomba ahoana nefa?
zao ndray andro ndao nefa kitsika atao amin'ny Genesis Genesis toko fasivy amby telopolo andininy voalohany ary Josefa nentina nidina ho any Egypte ary Potifara lehilahy Egyptiana tandapa amin'ny Farao sady mpifeny mpiambiny no nividy azy tamin'ny Ismaelita izay nitondra azy nidina tany ary Jehova nomban Josefa dia lehilahy nambinina izy ary nitoetra tao an-tranon'ilay Egyptiana tompony izy ary hitany tompony fa nombany Jehova izy ka izay rehetra nataony dia nambin'ny Jehova avokoa teo aminy ary Josefa nahita fity teo mason'ny tompony ka dia nanompo azy dia notendre no mpikarakarany ao an-tranony ary izay rehetra nananany dia natolo no andraikiny ary hatramin'izay nanendreny azy ho mpikarakarany tao an-tranony mba amin'izay rehetra nananany dia notahiny Jehova ny tranon'ilay Egyptiana noho ny amin'ny Josefa ary ny fitahiny Jehova nomba azy nomba izay rehetra nananany na ny tao an-trano na ny tany an-tsaha ka navelany ho andraiky Josefa izay rehetra nananany ary izy tsy nihevitra intsony izay rehetra nananany na inona na inona afa-tsy ny anyko an'ny any ary Josefa dia bikana sady tsara tarehy ary taorianan'izay ny vadin'ny tompony nanompo ny maso mijeran'i Josefa ka nanao hoe avy andry amiko dia nanday izy ka nanao tamin'ny vadin'ny tompony hoe indro ny tompoko tsy mahalala ny tompoko tsy mahalala izay tandremako ato an-trano fa izay rehetra nananany dia efa ny natolony ho andraikitro avokoa tsy misy lehibe noho izao raha amin'ity trano ity ahoana hony tsy misy lehibe noho izao raha amin'ity trano ity ary tsy misy zavatra narovany amiko afa-tsy ianao ihany satria vadiny ianao jerenareo tsara io ny lalana voalohany nosoritan'Andriamanitra ho an'i Josefa halleloia varavarana voalohany inona hoe io inona hoe nosokafan'Andriamanitra ny varavarana voalohany hidiran'i Josefa ny asa tao amin'ny Potifara izy ary tsara toerana ambarany tenin'Andriamanitra sy ny tantara eto dia ozy izy mivolaza baiboly manao hoe tsy misy lehibe noho iza raha ato amin'ity trano ity izany mpanapakato anontany anareo a tsara toerana za sa tsy tsara toerana tsara toerana sa tsy tsara toerana tsara toerana afaka nangataka congé kely Josefa aleo aloha mba ho any amin'ny rahalahako amin'izay mba me congé kely ray volana mba izesitiavako any amin'ny zalahy mba ekofany eo anatreko hoe sory zalahy ny momba anay so zay lana ilikilikareo fa ona nanao za ve Josefa tsy namaky azy no any amin'ny rahalahiny hoe mekofy eto anatrehako satria tamin'io toerana misy azy io efa mba mety any azo ekofana sa hoana efa tsara plasy azo ny ekofana fa tsy Josefa nanokatra ny lalana ozy izy avelao ihany zao aloha avelao ihany zao aloha ataovy alleloia mafy zany avelao ihany amin'izao azo natao naka congé dia andeha izesy tany amin'ny ray aman-dreniny azo ny sasa tsy azo natao zany azo fa tsy nanao an'izany izy ny andry izy ny fisokafany varavarana ny andry izy ny fisokafany varavarana mbola mafisoko aminao fa Andriamanitra no manokatra varavarana ary raha Andriamanitra no manokatra varavarana tsisy afaka nidy an'izany mandrakizay halleloia tenenao zay ny eo anilanao raha Andriamanitra no manokatra varavarana hoe tsisy afaka nidy an'izany mandrakizay amen satria amen ny anjaran'Andriamanitra dia tsy anjaranao
ny anjaran'andriamanitra dia tsotra ihany izy no andeha eo anoloanao anapatapaka ny ahidy fivarahana rehetrarehetra ozy izy ny teniny andeha ho anoloanao izy fa inona ary ny anjaranao inona ary zany ny ataoko inona ny ataonao zay zao ny mahaliana inona ny ataoko ary inona ny ataonao atongavantsika ho amin'izany varavarana izany fa androany dia lazaiko aminao amin'ny anaran'i Jesosy izay varavarana tsy nisokatra hatramin'izay resy lahatra isokatra zany androany amin'ny anara maikery Jesosy asandrato ny tananao azamatsy avere zao Jesosy ary efa nisy varavarana nosokafanao teo anoloko efa nisy varavarana nosokafanao teo anoloko fa resy lahatra Jesosy fa mbola misy varavarana tokony hosokafana ho ahy eo anoloko mbola misy varavarana azonao ampidirana amin'ny anaran'i Jesosy amen halleloia lasaiko anao efa nisy varavarana be dabe ny sokafan'Andriamanitra ho ahy miaiky an'izany aho fa za koa resy lahatra fa mbola misy varavarana be dabe tokony hisokatra eo anoloko izy aminareo ny efa natsapa fa efa nisy varavarana nosokafan'Andriamanitra ho anao ary izy aminareo ny mahatsapa fa mbola misy varavarana tokony hisokatra koa eo anoloanao tanamanina mafizany halleloia misy varavarana tokony mbola hisokatra eo aminao varavarana tongavanao any amin'ny fananana trano manokanao anao fiara manokanao anao atongavanao ho amin'ny anjara lovanao androany amin'ny anaran'i Jesosy hosokafa zany varavarana zany halleloia amen ny anjaran'Andriamanitra dia ny manokatra varavarana fa fanontaniana mipetraka inona ny anjarako inona no ataoko inona no ataonao tsy zay zao fanontaniana mila valiana inona no ataoko sy no ataonao mba hisokafany izany varavarana izany voalohany rehefa mijery ny tantaran'i Davida teo tsika i Davida niadin'i Davida sy Goliath ianonareo tsara niadin'i Davida sy Goliath dia tsy adin'i Davida fa niadin'i Davida sy Goliath dia adin'ny zanak'Israely sy ny Filistina zany sa tsy zany adin'iza hoe i Davida mpiandrondro izy tsy miaramila raha marina zany tsy tokony izy niatrika ny ady fa iza zany ny tokony ady amin'ny Goliath io miaramila ny tokony ady eo i Saolo ny tokony ady eo fa ozy Davida petraha ianao ry Saoly petranareo aloha iadiavako ny adinareo ahoana ozy Davida alao iadiavako ny adinareo aloha zany iady ho an'ny adinareo tsy adin'ny Davida sy Goliath io fa adin'ny Filistina sy ny zanak'Israely tsy adin'ny Davida sy Goliath io fa adin'ny miaramila amin'ny Goliath fa zao nataony Davida mipetra tsarinareo fa aloha za no hiditra amin'ny adinareo dia nipetraka daholo ny miaramila rehetra fa iza nandray tanana ny ady Davida ianonareo tsara ty fampianarana ty
davida tsy mahatakatra nin'inona zavatra anankiray ihany taopony davida iady ho an'ny namako aho iady ho an'ny fireneko aho iady ho an'ny reto miaramilako reto aho iady ho an'ny mpiray tany razanamiko aho zay ny taopony davida hanavotra ireto zanak'Israely reto aho toe-posy toe-tsaina anankiray ihany no nananany davida nitsangana izy mba hitondra ny adiny rahalahany ahoana hoe ianao nareo tsara raha lasanambavy davida tsy titery davida tsy nanana ady fa nitsangana izy mba hiady ho an'ny hafa nitsangana izy anina hoe hiady ho an'ny hafa hoy ny voalazan'ilay Efesianina toko faharoa vakitsika teo averiko vakinany Efesianina toko faharoa 9:10 hoy izy fa asany sika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy tsika mba hanina hoe voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanina hoe hanao asa tsara ny tsy hitovizatsika amin'ny olona rehetra dia zao ny olona raha miady dia miady ho an'ny tenany ny olona raha miady dia miady ho an'ny tombotsoany ny olona raha miady dia miady ho an'ny fianakaviany fa ny zanak'Andriamanitra raha miady dia miady tsy ho anao ihany fa ho an'ny hafa tavy amainina mafy raha resy latsany zany ianao miady ho an'iza hoe ho an'ny hafa voaforona isika hoy voalaza baiboly eto tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara noforonina ianao satria misy zavatra miandry ianao raha lasanambavy manara hanao asa tsara teneniny eo anilanao noforonina ianao hanao asa tsara hoe zay ny teboka voalohany ary teboko angiza be nitsangana davida tsy ho an'ny tenany fa ho an'ny hafa ianao nareo zao fampianarana zao Andriamanitra no manokatra ny varavarana eo anoloanao atongavanao any amin'ny anjaranao fa zavatra anankiray ny andrasan'Andriamanitra ao anao noforonina ianao mba hiady ho an'ny hafa tenenao zay ny eo anilanao noforonina ianao mba hiady ho an'ny hafa hoe amen na sa tsy amen izay ny zavatra nataony davida tsy ny tenany fa ho an'ny hafa ho an'ny fireneny manomboketo ny zavatra izay ataonao zay mbola ho amafisiko foany ty toroteny ty miadia ho an'ny hafa miadia amonjenany namanao mitsangana mba hamonjo ny namanao mitsangana hamonjo ny havanao mitsangana hamonjo ny manodidina anao aza vela orombany devoly izy aza vela mpiteny fahavalo izy fa ianao no asain'Andriamanitra hitsangana ny lalana izoranao any amin'ny anjara no tendren'Andriamanitra ho anao dia ianao manampy ny hafa iadinao mamonjo ny hafa izay no hidiranao eo amin'ny anjara vao manamotsana ny tanjaky ny fahavalo manamotsana ny tanjaky ny fahavalo vao voninahitra ao an'Andriamanitra rery amin'ny moa zany ijoroako vavolombelona eto fanasitranana zany nataon'ny tompo tamiko
ty zanako ty zany moa dia narary talohan'ny coliseum dia nanao fiarah-miasa tamin'Andriamanitra. narary ahoana? Narary tsy mahina-kanina mihitsiny izy dia sady tsy matory mihitsiny dia sady misy zavatra mikorotana ao anatiny ao dia ny olona moa zany misy manao hoe ndana makany amin'ny dokotera ozy izy dia za tonga dia nanapa-kevitra hoe tsy ho any amin'ny dokotera aho a fa aleo fiarah-miasa amin'Andriamanitra dia vao vita ilay fiarah-miasa amin'Andriamanitra. Fiarah-miasa ahoana zany? Fiarah-miasa nanao ampafolo-karena dia ny harivan'iny izy tonga dia tsy naninona tsony fa tonga dia meme be na tsy ampimezina ary izy tonga dia meme sady ny sakafo na tory tsara ny alina an'iny. Aleluia, voninahitra ao an'Andriamanitra. Inona tsara nataonareo mianaka? Nanao fiarah-miasa tamin'Andriamanitra nanome vola 100,000 ny vadiko dia hoe ataovy sakafonareo ty ozy izy dia tonga dia nataoko fiarah-miasa daholo ilay 100,000 dia ny harivan'iny izy tonga dia tsy naninona tsony fa nanjavona ilay aretina. Aleluia, raha vehivavy lehibe ny finoanao tonga avy aminao arak'izay manamotsana ny tanjaky ny fahavalo manamotsana ny tanjaky ny fahavalo vao fa za zany hatry ny tambola zavalo taona dia efa narary maso dia any am-pianarana isoratra io tonga dia mifangaro be daholo dia vao teny le mpampianatra foana satria ohatrany hoe mikimpy zany aho manoratra fa diso daholo le zavatra soratako. narary maso ianao teo aloha teo? Efa teo amin'ny 20 taona teo ngamba zay tena narariny masoko tena. 20 taona? Rehefa mamaky soratra anao dia ahoana tsara izy teo? Rehefa ohatra hoe taloha zao za tamin'izaho mbola tsy nidelivrena zany dia vao mialana dia ataoko hoe eo amin'ny 10 minitra eo dia mangiry firy be dia mirotsaka ny rahamasoko dia tsy mety mihitsy raha tsy manao an'le solomaso dia rehefa nidelivrena dia izy ny teny moa hoe alao tsikelikely fa za tsy nanala tsikelikely izy fa tonga dia nalako tsy nanao an'le solomaso tsony hoe mandraky ty ny androany dia saika tamin'ny herinandro teo vo indrepantena atao délivrance avy enao tonga dia nasoronao izy dia saika tamin'ny herinandroany any nijoro vavolombelona dia manao nefa zao masonao amin'izao mahita tsara mihitsy nefa efa tsy atsony le solomaso? Efa tsy atsony le solomaso efa nandritry ny 20 taona narariko maso. 20 taona ianao nanao solomaso? 20 taona narary maso fa tamin'ny herintaona vao tena grave be le satria za mandamaka mpandriana foana dia nangalana solomaso za taloha tsy tia solomaso zany fa miafo fotsiny eny na marary ary dia tamin'ny ary impiry ianao natao délivrance? Vao indray mandeha fotsiny dia tonga dia nino aho zany izy ny teny ary hoe alao tsikelikely fa za tonga dia nalako le izy dia tsy nanao an'lizy tsony hoe mandraky ty ny androany dia tsy maninona tsony ve masona zao? Tsy maninona tsony dia asifitehaka mafany Jesosy manamotsana ny tanjaky ny fahavalo manamotsana ny tanjaky ny fahavalo vao dia tamin'ny herinandroany saika hijoro vavolombelona te dia mbola tsy nandeha dia nanomboka tsy haiko hoe alatsinain'iny dia narary be ny tendako narary foana ziskatry tamin'ny maliriva ary mbola narary be dia tamin'ny alina zay tena mivavaka dia ozy Jesosy hijoro vavolombelona amin'izay ara-pitso dia amin'izao sitrana le tendako nefa tena narary be nandritry ny herinandro. Aleluia, voninahitra ao an'Andriamanitra tahiny tompo ty masonao ty tsy miverina aminao tsony zany arety maso zany da mahazo toerana ary. Aleluia. Fiadanana ny anarako zany Teravavy a nataony tompo taminahy zany a dia afaka CPE za. Aleluia, ahoana tsara? Afaka CPE tany Tamatavy zany za dia ny transfermena taty dia hoe ohatrany efa netreritra zany zareo hoe tsy maharaka dia tamin'ny coliseum zany teny pasteur-tina hoe ho afaka nareo zay afaka anala fanadinana dia ho afaka nareo dia nalaiko tamin'ny mpinozy zany dia avy eo amin'izay za rehefa naka CPE dia afaka dia voalohany tao amin'ny établissement. Aleluia. manamotsana ny tanjaky ny fahavalo manamotsana ny tanjaky ny fahavalo inona zavatra nataony tompo? Nataony tompo tampoko zany dia fitahina amin'ny asa za zany tamin'ny volana avril nametraka dossier tamin'ny société anankiray zay anankifito zay nanao demande tao dia anankiray ihany no voaray tamin'ilay izy dia anankifiry? Fito dia anankienina zany zay tsy voaray dia fa tsy nietrehitra tamin'ilay asa tsony aho zany tanatin'izay fa nitady asa hafa satria ianao anisan'ilay tsy voaray? Tsy voaray aho tamin'io le fotoana io dia niteny le tompona société hoe manaraka nareo atsona le dossier voaray ihany dia nataony tompo tany fa
tamin'ny lakamisy teo zany le numéro tany zany afa novaky le very le telefône de numéro hafa lo am'izao de tena nahagaga fitahiny tompo tam'le izy a le vadiko miasa eo akaikin'le société de larobie le madame chef le vadiko ny teny hoe misy seky zay ta alainao ary amin'le société anankiray akaiky le fiasan'le vadiko fa alaivonao any zay larobie le madame teny zay de hoe arapitso alainao le seky de la tamin'ny fotoana nandehana le vadiko tany a nisy niantsy le réception hoe le dossier nainaterina taloha tany zany hoe le olona ty atsona ty tongava ty mbola miasa vovonina iasa ve anao de vonina le anankiray de le vady nahinan'iny hoe le vadiko ngena nahatra dossier tady de ahoana momba anazy fa izy nanara ny vadinao de tena itombany masoko ty misy le dossier ka nefa le numéro tsy tao le numéro le nampiasaiko taloha zany nefa tsy ampiasaiko tsony am'izao fotoana zao fa hafa ndray de fitahiny tompo fa tena voaray miasa de amin'ny latsinainy tonga de manomboka miasa alleloia zany hoe saika tsy voaray nefa voaray indray fa tena nahagaga azy a le vadiko ny raha ny tompo misy tany hoe andany anao makany fa misy ilainanao a de le tena fahagagana taminay mivady misy le izy satria tampoka be tamina zazy tamin'ny tena gaga de voaray ianao zao voaray miasa amin'ny latsinainy manomboka miasa sady lisy koa kaiky kely tsy manofre karama tsara be milamina tsara misy nreta manamotsana ny tanjaky ny fahavalo manamotsana ny tanjaky ny fahavalo vahaolo Tayetanau mafia tesosio arutai amiku nieri nifanai masino miruta fenwa twanatikana tesosio andeseku nieri niratireta Tayetanau mafia tesosio arutai amiku nieri nifanai masino niruta fenwa twanatikana tesosio andeseku nieri niratireta Sambata ni minu wanaofana hiyo Sambata ni minu wanaotisha iyai Tena sambata ni miaramiana minawu Sambata ni ewanila nafana hiyo
sambatra ny mino anao tsisy aiai tena sambatra ny miara-miaina aminao sambatra io anilanao fanay io dikanao raha miara-dalana mikofanaio tsy nihery ny saiko intsony no mibaiko ay omehery ambatsy oreraka fanaio andreseko nihery ny ratsy rehetra dikanao raha miara-dalana mikofanaio tsy nihery ny saiko intsony no mibaiko ay omehery ambatsy oreraka fanaio andreseko nihery ny ratsy rehetra sambatra ny mino anao Jesosy sambatra ny mino anao fanay masino tena sambatra ny manana ny